Nototosainy ny komuna Antananarivo renivohitra androany talata 7 Jona 2024 nanomboka tamin'ny 5 sasany maraina ny famondrana ireo fiara amidy tetsy Analakely sy ny eo amin'ny esplanady. Ny zoma 4 Jona teo no nanao ny fandaminana farany ny fandrindrana ny eny an-tambarinandrina izy ireo izay toerana malalaka nomen'ny komuna. Arak'izany dia milamina tanteraka amin'ny fandaminana sy ny famondrana azy ireo androany. Raha ny tamin'ny 7 maraina fotsiny ohatra dia manodidina ny fiara 220 no efa nifindra ary tsara manamarika fa fiara 520 no antonina ny etsy an-tanimbarinandrina. Efa nomena toerana eny amin'ny Square Poincaré manoloana ny zaridaina ampitan'ny kianja Mahamasina kosa ireo mpanatitra sy mpaka-pianatra ao amin'ny sekoly Saint-Michel à Parbe. Natao izao fandaminana izao mba hialana amin'ny fitohanan'ny fiara sy ny fibahanana eny amin'ny arabe. Nankasitraka ny komuna Antananarivo renivohitra ireo mpisolotena ny mpivarotra fiara amin'ny fanomezana toerana malalaka sy amoron-dalana izay tena mety tsara amin'izy ireo ary mbola manentana ireo namany koa mba hifindra eny an-toerana araka ny nambarana Andriamatoa Ravelimanana Cyril. Araka ny fandaminana teo anivon'ny komuna izay intelo ny sesy dia tsy maintsy hoe mifindra teo amin'ny tambarinandrina mpivarotra tômôbila rehetra eo Analakely. Dia androany zany ny fotoana ny fanomezana tamin'ny komuna mba hatongavany rehetrarehetra eto an-tanimbarinandrina ary manomboka manao ny fandaminana izay izao. Ny fandaminana toy ny fandaminana rehetra ihany milamina, misy nefa nindro kely nefa tsy maintsy milamina zany rehetrarehetra zany satria olona hiasa fa tsy olona handehandeha fotsiny. Eto moa zany zao nefa mpivarotra tômôbila tena hoe ara-dalàna nefa maromaro mbola misy fa ny eto zany no ara-dalàna eo anivon'ny komuna ka dia manentana anareo rehetra zay mba te hijery ny voiture d'occasion avy any Europe rehetrarehetra sy ny tômôbila mbola tsara amidy eto tongavy eto na avy any amin'ny faritany na avy eto Antananarivo fa mahafinaritra be ny toerana. Analakely zany efa tsy izy tsony fa eto an-tanimbarinandrina ny tena fivarotana tômôbila ara-dalàna. Ary ny fitonanaovan'ny komuna ndray dia zay isaoranay manokana ny komuna indrindra fa tononana manokana eto moa mitalesy ireo mpiara-miasa aminy fa dia nafinaritra moa ary nanome malalaka anay izy hatramin'izao azonay asiana zavatra rehetra eto amin'ity an-tanimbarinandrina ity ary mbola fatany ihany koa ny ataony amin'ny fanatsarana bebe koa n'ilay toerana hivarotana tômôbila fa dia zao aloha zay dia misaotra azy manokana fa nafinaritra na tamin'ny fifanakaloza-kevitra izy dia mahafinaritra ka miangavy anao hividy tômôbila io tongavy eto fa tsara tare tômôbila eto. Fa toy izao kosa ny fanazavana hoentin'ny talen'ny sambandrarahany fitaterana eo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra Ravelson Landy. Vita soamantsara ny fankalazana fetim-pirenena ary mitohy hatrany ny asa eto anivon'ny tanàna Antananarivo. Tao aorianan'izay fotoana fankalazana izay izay hita ny fitohanana sy ny azo lazaina hoe fifanjevona kely teo amin'ny fifamoivoizana dia mitohy indray ny asan'ny tanàna amin'ny fanadiovana sy fanatsarana ny ety amin'ny avenue Analakely. Voalohany amin'izany dia ny fanafoanana na famindrana toerana an'ireo mpivarotra fiarakodia izay maro dia maro hitantsika eto amin'ny avenue Andrianampoinimerina. Efa nisy ny fihaonana intelometona tao anatin'ny volana vitsivitsy niaraka amin'ireo solotena mpivarotra fiara ary nanomboka androany izy ireo dia efa naka ny toerana izay efa nalamin'ny komuna eny an-tambarinandrina. Marina fa tsy ho ampy ny toerana eny raha ny isa no jerena kanefa kosa dia nisy ny fiaraha-miasa sy ny fifanentanana ny rana tamin'izy ireo ka afaka nanatotosa eny fa na dia amin'ny ampahany ihany ary aloha ny fanadiovana teto Analakely. Manomboka izao dia manentana hatramin'ny komuna Antananarivo ho an'ireo mbola mpivarotra fiara mbola minia mijanona eto amin'ity toerana ity mba hialy ety ary hamonjy ny toerana na hitady toerana hafa fa efa mandroso isika amin'ny fanatsarana ny Antananarivo renivohitra manomboka eto amin'ny toerana manodidina ny lapan'ny tanàna.